eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa no tanterahana androany hetsika iray natokany fikambanana biologista sy hématologie hifampizarana traikefa eo amin'ny fandraisana an-tanana sy fitsaboana ireo manana aretina mahakasika ny ra nampahafantarana bebe kokoa ihany koa moa mahakasika an'ireo trangana aretina maro samihafa mahakasika an'izay ra izay teny an-toerana mofo mitondra fanadihadiana ho antsika Irotsy Rakotirainy sy Christian Rakotindramanga. Natambatra androany ny andro izay natokany fikambanana ny biologiste eto Madagasikara sy ny hématologie hifampizarana ireo traikefa amin'ny fandraisana tanana ireo marary. Manomboka amin'ny fitiliana izany ka hatramin'ny fanaraha-maso ireo marary izay manaraka fitsaboana ary mipaka hatramin'ny fanentanana fisorohana ireo karazana aretina mpahazo ny zanak'olombelona. Nasiteny manokana ny hématologie izay ahitana ny aretina mahakasika ny ra ka ny drépanocytose no isan'ny aretin'ny ra izay betsaka ny malagasy ny voany. Ny folo isan-jaton'ireo malagasy dia tojo io aretina io avokoa izay aretina mitaiza mandra-pahafaty ary manaranaka. Ny amin'ny resaka hématologie manokana zany dia misy aretina anankiroa lehibe izay aretina lazaintsika hoe manaranaka lovana avy amin'ny ray aman-dreny dia ny drépanocytose sy ny hémophilie. Drépanocytose zany dia aretin'ny selamena izay mahatonga anémie zany mahatonga ny lalan-dratsy tseritsetsy satria simba ratsy ny bikan'ny globule rouge amin'io ary tena aretina mavesatra tokoa ny fandraisana tanana azy satria zany dia tena mandava ny fiainana manontolo dia anisany aretina voalohany zany eto Madagasikara mahakasika ny ra zany drépanocytose. Faharoa misy atao hémophilie izay aretina indray mikasika ny tsy fivangianan'ny ra raha sendra maratra zany mandeha ra dia tsy mijanona mihitsy satria misy singa tsy ampy ao anatin'ny ra zany dia ireo marary atao hémophile ireo koa dia olona mila ramaso mandava ny fiainany manontolo mihitsy zany ary anisan'ny ilana koa zany ireny fanampiana ra dia misy fanaraha-maso ara-biolojika tokony atao amin'ireny marary ireny. Anisan'ny olana iray eto toerana ny fitsaboana ireo olona manana aretina momban-dra indrindra fa ny hémophile na ireny olona rehefa maratra dia tsy mety mivaingana ny ra fa mandeha tsy mijanona. Misy karazam-panafody izay ampiasaina amin'izy ireny saingy mbola manahirana ny mahazo izany eto amintsika nefa misy kosa ny ezaka izay ataon'ireo mpitsabo eto toerana ahazoana azy io. Ho fanampiana ireo marary ihany koa dia manomboka raha-pitso dia misy ny fakana ra maimaim-poana ho an'ireo mpanome an-tsitrapo izany dia atao eny amin'ny HCR ka andraisana ny daholobe.